Fahataoriana ny fanambarana izay navoaka ny vondrona iraisam-pirenena toy ny SADC, ny vondrona afrikana, ny vondrona européana, ny OIF ihany koa dia nisy ny ampahan'olona izay manohatra moa ny fitsabahan'ny vondrona iraisam-pirenena ao anatin'ny fifidianana ka nananteraka fihetsiketsehana tamin'ity androany ity tetsy amin'ny kianjan'ny Tsaramasay. Teto amin'ny kianjan'ny Tsaramasay no famefitony maraina io fikambanana antoko politika mpianatra rolotsotra izay tao anatin'ny hetsika vonjeo tanindrazana izay mitsipaka amin'ny fitsabahan'ny vahiny ao anatin'ny raharaham-pirenena indrindra ny fifidianana izay ho tanterahana. Mangataka amin'ny fanajana amin'ny fiandrianam-pirenena izy ireo ary mangataka ny isin'ny fahaleovantenan'ny Malagasy. Tamin'ny alalan'ny soro-baventy samihafa nanehoan'izy ireo fangatahana, anisan'ny nandray anjara tamin'ity hetsika ity mpianatra avy eo amin'ny oniversite izay nilaza fa tsy tokony tsabahan'ny firenena mikambana amin'ny fanomanana ny fifidianana ary tokony Malagasy mandray tanàna manontolo fifidianana. Anatin'ny tsy hoe fihetsiketsehana fa fangatahana zany ny zavatra ataonay satria zahay dia tsy faly ny zavatra ataon'ny communauté internationale aloha voalohany ny fisintomany volana izay fotoana zay hoe tsy karazana ho hanajanona sy hanapotika ny firenena ty mihitsy zany dia tsy ekena mpianatra zany zay tena marina. Dia magnaraka izay dia mikasika ny mpanao politika eto Madagasikara mba mivondrona nareo miraisa saina alaminareo ty firenena ty fa potika zay firenena. Dia magnaraka izay tsy tiako magnatin'izay kosa dia mbola mikasika ny communauté internationale hoe ny fisintomandreo ny volandreo dia tsy raharahinay zany, tsisy firarahinay zany mihitsy. Misy solution eto Madagasikara zany akoatran'izay solution hitanay mpianatra zany amin'ny mampianatra anay izao izy io ohatrany hoe ataon'le communauté internationale kilalao le zava-misy eto Madagasikara dia mahatsapy izay mpianatra fa zavatra vola tokony hisy eto Madagasikara amin'ny arenatsika eto dia tsy mampaninanay mangataka zahay ahemoro ray volana na ahemoro tsy haiko volana io fifidianana io dia mitady amin'ny vola io satria fantatray mpianatra zava-misy eto Madagasikara ary fantatray mpianatra ny arenakibotany rehetra eto arena misy eto na kibotany na robotany eto dia izay no angatahanay amin'ny fitondrana dia moa ny voalohany asa tesy no senita sy ny mpikarakara ny fifidianana aza miraharahana communauté internationale reo rehefa hisitona ny volana izy satria mampalahelo anay zao zava-misy zao zahay mpianatra atao anatin'izay vanim-potoana zay tapaka ny fianaranay misy année blanche misy bourse tsy azo mijaly ny mpianatra tsy tomombana ny fampianarana dia eo no angatahanay hoe aza lehibolehibena tsony ny vahoaka Malagasy sy zahay mpianatra. Tokony tany amin'ny ray ora atoandro dia nanao jibena keny amin'ny foiben'ny firenena mikambana teny Andraro ireo mpanao fihetsiketsehana ary nanao fitokonana nandritra ny ora iray teo alohan'ny foiben'ny firenena mikambana izy ireo. Ary tany amin'ny manodidina ny amin'ny 2 ora no tapitra ny fihetsiketsehana. Ny hetsika vonjeo ny tanindrazana izay tsy hitsahatra fa mbola hitohy araka ny fantatra ary andrasan'izy ireo valiteny avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena taorian'ny hetsika androany.